Viva radio manolotra ao anao mandridry herinandro ity. Dinampitiavana voalohany. Dinampitiavana voalohany. Tapany faharoa. Tantara nosoratany Ventsy Nivoary. Mpilalao amin'ny tantara Louise Ravelsoa, Mino Malala, Nivahatra. Niaraka tamin'i Christophe Rakotondravara sy Fety Robel. Nandray feo sy nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Zara Noarvony. Nana totosan'ny tantara maningitra. Dinampitiavana voalohany. Dinampitiavana voalohany. Tapany faharoa. Fitia. Fitio. Efa tonga? Oaie! Inona daholo ito entana mavesatra be entonao reto ry Dina? Aleo aloha atao surprise amindre. Raisa aloha fa mavesatra be ny netako e. Oare? Fa inona daholo ary ito entana mavesatra be reto e? Ary maninona koa raha mba mitady olona hanampy? Tsy mamono tena ianao? Entana kely koa fety hitadiavako mpanampy rery Fitia. Fa arosoy aloha izay sakafo nikarakarain'le Malala koa fa tena nona neza zany. Fetsifetsy izay masaka nentin'ny lahy aloha e. Anomboka ilavaniny indray io le Malala koa. Hitako. Masoko efa te hahita hoe inona ary ny ao anatin'io baoritra be io. Inona ary ty tsy mahandro tatan'ity e. Ho fantatro tsy hoe la reny eo ry chérie fa za maika. Indray ariko. Tesitra indray ngamy Malalako ka. Ka ialahy masosotrako. Ao ary rehefa ho vahako mialohan'izay nefa dia akipio aloha le mason'le chérie-ako e. Fa maninona koa no akipy ny mafy? Akipio fotsiny re Indray ary. Andraso isa, roa, telo. Raha tao amin'izay masonao ary jereo tsara. Wae! Akanjo! Sato akanjo mariage? Ie! Akanjo mariage tokoa reo rery Fitia. Akanjo mariage tsika. Ary oporofo entiko ilazana fa tena vonona ny anatanteraka an'le diram-pitiavana voalohany resahako tamin'indry Fitia Malalako. Andray izany afaliako. Faly be anao. Faly be Izay vo tena ho sambatra ary Dina Malalako fa hoana aloha no namantaranao ndrefiko e. Tonga dia atonina mihitsy mantsy raha fijeriko azy. Eno koa rehefa Malalako ve dia tsy ho fantatro e. Eno fa le fomba namantarana azy mihitsy no mba tiako fantatra. No tombatombanako teo fotsiny re. Refirefesiko eo foana ianao dia hitako tamin'izay. Fa tia Malalako ve aloha le akanjoko sa tsy e? Ahoana moa tsy ho tiako? Tiako re. Sady maneva le izy. Toa tsy androko intsony izay higadona an'ilay orana tanterahana mariazysika ry Dina. Raha mba fantatro mantsy ry Fitia. Akanjo mariazy ny avy reny noetiko nankatily. Ireo le akanjo nanaovany tamin'iny andro iny. Le andro saikana masinana amin'ny mariazy ny siafo. Saingy ny sakananao ry Fitia. Tonona tsara azy kosa le akanjo. Tovitovy alehibe koa izy siafo. Ohatran'ireny mpirahavavy reny mihitsy. Enao tokoa ry Fitia no ampisalorako an'io akanjo io satria enao no efa niady ny kely aina mba ahatanteraka amin'ny mariazyntsika. Maharitan-kelaka raha afaka fa afaka volana vitsivitsy dia eny ambonin'ny alitary sika no hifanoroka mamy be Inona ary no akorotany avo tsy misy farany eo anefitra ao izao e. Marina tsy voatsasakatiny. Makaiza le akanjo mariage n'ezy Dina tato? Tato mihitsy angeny nampirimako azy e. Rehefa tapitra voavadiko daholo rehetra fa tsy ato.
tena tato mihitsy mahagaga koa zao ka arina indray ty taratasy mivaly eto ambony latabatra ty hoe vakina le tiana ampitiavana voalohany mana tompo iny akanjo mariazy iny ka azakaroana ntsony tsy natao anao iny veloma izay indray le tiana ampitiavana voalohany fa iza loatra re zany de lasany any ve ny akanjo mariaziko very tena very tena zay avao tena very andrekako fa inona mampitabatabanaao ato ry avo a marenina fa mitodika daholo mipandalo rehetra aiza namprimandina an'le baskinzy neny a aiza fatao inona nefa basy aza be fantanina eny fa ameoana fotsiny aikana alaivo anomboka andray ianao ry avo a fa ianao ve efa leo ny fiainana mihitsy leo tena leo tsoako nomeny atao amin'ity tanytoizina eny faoriny fizaliana fandatsana ho azo ao fiainan'izao fanontany tena zao ina moa ny antony namoronana resy papa e fa leo a fa azaloazanao mitanondrika otriny eny a tena lasa daly ianao anaka zay filazaneny azy any tsy rarahako adala noho ny fiainany aty atany a fantatro fa fahafatesana anao ambadika ny fahavelomana ka mangatatala azy neny a aleo andeha petra eto amin'ity tany ty anao raha mbola tamana fa za kosa andondona ny faravarapasana efa hoe marenina ianao maharikoriko ary etondry inona mihitsy iny antiny apetrao iny a teny sarandalana makany amin'ny fahafatesana maranitra dia maranitra ity ka ampy atao sarandalana makany tsara no misy sabony atao fatsy eny andalana hitaneny tsara zay reke mamirapiratra apetrao a indry avo a fa moramora amindriny mandevina zany ve dia anahirana neny tsy misy defonsakorona kely aza fotra aza finosin-damba mena akory a rehefa maty dia aza mpidirina pasandrazana aza eretatory akory ary aza nateram-boninkazo any fasa naniritra dia efa ampelevena ny nofoko dia tisalamako ary totorepika dia efa ampiampinoana anay fa maty a okizay a marenina avela ntana korineny a inona indrindra fa tsy hay ampanginina ay mararenge zany fana rediredy ary aleoko izay anaingana iverina ny ay tia nga tsy maty ny asany dazoniny teo iny raha tsy voafelaky ny tamaina teo zay kosaka zay fa miverina ny ay neny a fa aiza e inona reny nahataitra ny avy teo ka nahatonga azy saika hamony tena teo e ary mila raha maso tsara iny fa ho fatifaty foana fa inona koa ty taratasy ty eo e ilay dina mpitiavana voalohany fa izy zany dina mpitiavana voalohany zany sao vo mazava ty zany no antony nahatonga azy namony tena teo aleo asitrika ty taratasy ty tsy ho hitany tsony raha mbola hitany eto mantsy ty dia hietsika eo indray ny adalany
sady efa ho avy mihitsy izy izay. Fa ambalanao ahoana re izay le valin'ny fisafonana nataony tany amin'ny dokotera lava e sa bavy ny zavikeliko e. Neny o Neny ay tonga ianao anaka ka nanao hoana izy tao ry anaka mazao toerana ary no Neny e. fa ingana re anaka fa azy ilozana be fetsiketsehany eo a Neny a mifanohatra tanteraka amin'ilay niriko. ninona anaka Za koa ingevo mitiny dia tapahany Neny e. ka lazao aingy anary e. Raha araka ny filazan'ny dokotera dia vavy ny atao kipoko. Na zany aza tsy maintsy ateraka e. Zao a ekeo anaka izay nomen'Andriamanitra na ho lahy na ho vavy io dia tsy ho afaka ny tsy ho zanakao. Fa mifanohatra amin'ny faniriako anery Neny e. Tsy mantsy ny dinam-pitiavana voalohany nataon'izy Dina ka tiako mba ho lehilahy mahery mitovy amin'ny Dina izy. Dinam-pitiavana voalohany Fa inona no mahagaga Neny amin'izany e. ilay dinam-pitiavana faharoa angamba ry anaka. Ishi dinam-pitiavana voalohany io amiko satria mbola tsy nity olona ankoatra amin'ny Dina. Aminy angamba izany fa tsy amiko. Tena ho lasa-dala mihitsy kalakely ty. Mandeha navindray ny service indri e. Losady angana iny. Lasa koa e. fa inona ro mahavariana be amin'ny fity e. Jereo fa mila hitona amin'ny olona mihitsy izy ety an-dalana. Ohatra mihafahafa be izany toe-pasana mako izany ry Dina. Misy zavatra mandondondona be azany anao any. Aleo mihitsy aloha isika hiala sasatra kely etsy amin'ny zaridaina etsy ka. Sao dia tokony anatina dokotera aloha ndriry fity a. Ohatra ny tsy ao mihitsy ange zao paozindry izao e. Mandehandeha ho azy izany fotsiny. Tantanao ry Dina ka mitady anjera. Ahoara fa tantanako. Mitady fanina ry Dina. Mitehina tsara aloha ndry atao akaiky keto e. Zao mitehina tsara sao manjera. Tsy Dina azy fity ve ireny mifampitatana be ireny. Aiza moa ataonao aty ry Dina. Tsy menatra akory ianao mifampitatana amin'ny fity ety an-dalana. Mazava. Ary aleo anatonako eny. Mahita vehivavy ianao androany. Dina. Dina. Jereo. Izy ty tamanatony ty. Izany ka. Hitanao ve ty manitsy be makaty antsika ty e. Aiza ny ataonao aty ry Dina. Mody ianao zao dia izao aingana. Tsy misy atakandro. Fa inona ny anarahanao aty ry avo a? Tsy namposiko ry Dina. Tsy namposiko. Aina manao izay tianao atao aty. Eo ianao ry Dina. Azava eo izay tianao azavaina fa lasa. Fity a. Fity. Fa ho aiza koa ny ianao e. Miverena ho afity a. Ataovy izay verenany zanak'olona iny. Aingana ianao. Mandeha any enjehanao iny e. Ianao ihany ny fototrao. Lasa ianao manenjika azy ho a. Fa atsoko. Atsoko izany. Diso tena diso ianao e. Satria ianao tratrako manitsakitsaka andray milaza hoe diso. Ianao ny diso e. Ianao ny diso. Diso ianao satria tsy ianao no nanaovako ny dinam-pitiavako voalohany fa ifity. Izany noho izy e. Noho izany tsy hain' izay tantarainao intsony ary avo a. Mandehana izoro ny lalanao. Mandehana ianao mody. Kosa. Izany noho izy e. Ao ary mody saingy tsaroa fa misy zanakao ato akipoko. Iavo. Fa firy volana moa zao le menaky ny atsika e. Zaho ianao vao mahatsiaro manontany an'izany. Fa taiza foana moa ianao hatramin'izay. Ary moa mba nahatsiaro ny fahoriana nentin'ity reny mitondra menaky ny hainao ty ianao. Iavo.
fona kiza fa diso a tsy fidino anangy natonga zao e fa inona nefa ny fonanao amiko e azafady moa e moa tsy efa efapota amin'izay nataonao tany ianao ary tsy misy tsy fidiny izany sitraponangy eny nahatonga ty zazy ty tatao kifiko e mbola manontany anao ihany ary dina iza marina ny tena tianao aminay sy fity tsy hitako ze safidiko samy tiako nareo miravavy tsisy an'izany samy tsy foko satria samy nanolorako an'le dina mpitiavako inona zany hoe ilalao anay ny tena tanjonao kose leo akainy amin'ny fity dia akaty amiko indray boloky lamina mbo tseva ianao e sady mamy miatsy mifiny aroa ela be zany e ametraka veloma eto aminao ny anky natongavako eto ary aza mieritreritra ny ahita tsony ianao indrindra fa ty zanakao tanaty kiboko ty dia veloma ianao iavo a dia ahoana zany ny zanako e ny zanako zanakao dia tsy avelanao iona amin'le menaky ny haiko kory ve ahy e tena tiako aneny zanako e tsy avelanao iona aminy aho zany na dia segondra vitsy monja aza tadiavo raha te ahita azy ianao e tadiavo tahaka ny tadiavanao an-tany am-piandroana eto ahitsakitsahana ampitondraina fahoriana ankehitriny kosa andehako hoe miverena miverena aok'izay ry dina veloma ianao dia mba endry amin'izay dia azaharo fa nitsakitsahana sy mifampirafesana ary azadino azadinao no mitodika amin'andriamanitra dia veloma ianao tena very le tsy alatyridina iavo fity nakaiza daholo nareo e zao zao aloha dia mila mifona amin'ny fity satria izy nomeny lahan'le dina mpitiavana voalohany manomboka an'io a dia anova famindra tsy hanitsakitsaka anao tsony ary fity malalako a nanenenako daholo reny zavatra vitako lasa re olom-baovao a manomboka an'io e ohatra izany olona mitangorona manantona tena menatra ary aloha hiara-tetsy fa mibetsaka izany olona izany ka fity o to tsy misy olona mamaly akory fitya fity ahoana ary ny tsy misy mamaly e nefa ngeka tsy mety lakile ty trano ty e misy olona zany eo anaty tranao aleo raha nga tonga dia potehako ty varavarany ty zay kosa fa nisokatra ka ary to ifity afity a fity miapatra be tena tsy mamaly mihitsy dia inona reny ataoko e jereo ty raha mandrika ato trano tena nitsondromy antsy reny sandro tanany havanany fity a fity fa inona zavatra ny setatra dina marary fonzeo fa marary fity a efa eto fa aza matahotra ianao raha afako a dina vaovao ty manoloana anao ty dina vaovao eno a dina anajan'ilay dina mpitiavana voalohany dina nakaiza le rosiko mbola aosa efa narinao dia nakaiza koa ny akanjo mariazoko mbola voataheriko tsara kindro fity malalako a ho tahiriziko mandrakizay ary ho kolokoloko ento mankaty amiko le rosiko ao ary fa ho alaiko e vetivety a
dia tonga tia ilay rozy malalako misaotra ary tiana mahatsiaro ilay ora voalohany nanorenantsika fity teo anatrehan'ny tontolo sy ny zavaboary a mahatsiaro sambatra na dia mangirifiry azany ratra menjady a sambatra satria miady mafy tamin'ny fitiavantsika zako kefy ty sambatra be a aretsy oroako ny malalako e mahafatifaty zany zafikely ny bebe sany a jereo ange jereo fa mitovy amin'ny rimihitra fa nahaka an'izy andray ary izy e tsy anahaka andreny eto mankatiala izy rineny a efa teno izy mitomany be io aso avy atiangana ny zanakineny ao andray e mahafatifaty ka iza hono no atao anarany efa ambanomaniny ry sa voaforonona indray mianony koa efa ela reny no manako an'izany a fony vao nisaika atao akipika dia efa nivinavinaiko ny anarany sady voalohany zanako koa ingeriny eny izany dia ataoko lahara-mipahamehana foana ka iza hono izany efa ambanomaniny ho anarany izany ana ka lazao fa efa tiandreny anaran-jafikely ka e sedra rerineny a sedra ny safidiako anarany sedra tokoa satria izy no miarany sedra tamiko ny mafy rehetra ary izy no nametraka tantara lehibe teo ny fahitanorako sedra tokoa saingy izao anaka aoka mba hitsahatra hatreo ny mafy ny aina anatr'izay hivavahana mba ho fiainam-baovao no diavintsika manomboka anio rehefa miresaka n'izany eny ianao rineny dia mahatsiara ny tiana reny zanako asa re raha mba mahatsiara nyty zanan'ity izy any raha mba tsapa maso fa misy zany any aty dia misy reny misaka ny mafy rehetra aoka izay anaka fa fao io ranomaso io fa hakaraha zanako io a olona mampinonana ianao e mitarika tsy fahasalamana ho anareo ny anaka io adonoho izy anaka fa izay asambatra anareo atao tsy rineny tsy vitako ny anadino azy tia nge tiana mpitiavanay safa miala amin'ity izany izy zao ry avo a raha tiana ho sambatra tahaka ny zanak'olona rehetra io zanako io a dia ajanony ny fitadiavanao any dina raha mahatsiaro tena izy fa misy zanany tokoa aty dia tokony hitsidika tia tokony ambarabaranao izy endrineny a sy tady azy sony a ezaka andevinandro eo lasany rehetra matikineny any a nahita tory ty sedra kely se rehefa mamitsaka tsara iry endrange ity zanakineny ty zay mandeha nare apatrio izy a rehefa hotely volana zay no aterahany sedra kely zanako hatramin'izao nefa mbola tsy nahita natandido ny dina aza nisidika anay mianaka ina loatra reny angalany ahy na zany aza misy zanany anay aty zany alanko ny zanany kosa mba tokony karakaraina dina tsy hitady anao sony a ianao sisa no andrasako atsiaro tena fa manana tidy lehibe aminay eny nakaiza koa ary izy mianaka teo lasa ny atsena angamba
taizandrembe koa ane zazy iny dia tsy mahasaraka azy fa ny atahorako sao anirako laka kely na sedra kely zanakay tiany nefa moa efa miaraka amin'irembeany ihany izy lasa lavitra loatra koa zany saiko izany fa na zany aza efa tokony hiverina mihitsy nge izy mianaka efa ho atsasakato ny masiny andehana azay ary tao mangina be reny ato tonga nareo mianaka zahatra efa malahelo any zanako ery eto mankaty aloha izy asio dia ilozana kely 2 minitra eo koa ve anaka dia alahelo sahady 2 minitra monsa fa atsiarovana banga be dia be sany tsy mamatsiaro an'izany rena ny zanaka ary neny fa manomboka androany dia andray fanapahan-kevitra misedra zanako fa fanapahan-kevitra iny nanaka aleo ety zany natao trano miaraka amiko foana izy ry neny fa zay eto neny metsena ny soa zany hoe tsy mahazo mivoaboaka atao trano mihitsy izy aloha ka zany miaraka aminy dia tsy avelanao hiaretsena ny bebe any kosa ve izy mahafinaritra ery nge ny dina mianaka eny an-dalana fa inona ny antony anaka mahafantatra ny tantara misy eo amin'ny aisydina tsara angamby neny dia aoka mba hipanjina ny zava-mihitsy eny efa fantatro diso fantatro azy ary takatro ny tianao ambara sary mpiaro amin'ny zanako tokoa ianao satria izay ilay atao hoe reny mino anefa fa tsy hanany heritreritra n'izany tiana mba olon'Andriamanitra ihany ange izy iny aiza moa ny alalàneny izay teto-dratsiny ihany raha izy mantsy sosahandingana ny tokoa nambaravarany mihitsy satria menatra izay ihany fanapahan-kevitra orineny zanako nateraka io dia mahasary mpiaro na izany azy anaka aza dia fehezindritsy hivoaka be ato trano ato azy fa manjary miteraka tsy fahatomombanana ara-pahasalamana ho azy eny izany ilaina re izy mba entina mivoaboaka fantatro izany ry neny fahoaka koa ny tantarany io tsara raha maritra any ampitso lalana efa nidraviko io ka hitako ny vilana raha mikasika ny dinarany zanako indray efa naleviko mipito mandivitr'olona eny fa nasarina izy angeriny fa midorako lasa lafeniny otry fa dia ahoana loatra re ry anaka mangidy loatra ny nampitondrany ary neny ary ataoko mahazaka koa izay olona miaraka ko raha mahazaka ny zakako efa zatra misango fiainana loatra masisika ary ataoko lehilahy indra sa hitsidika any amianaka eto tokoa nambaravarana eto iavo ny aty iavo nikatrika amin'izay rehetra miseho tiako anaka ny ampoponao saingy diso tafahoatra loatra le fero ihany ny ampopo fa mitondra fahatezerana ary atezerana no miteraka ny tendrom-potsy fa ny tendrom-potsy mba namana anaka nanao ahoana ry izay le zanako tia hita ny zanako azy zany nefa to tsy sahako ny anitsaka ny tokony nambaravarana izy mianaka dia inona nefa nataoko eto eto tokoa moa le sampanana amin'ny vily makany amin'ny izy mianaka eto mihitsy raha tsy diso aleo rangaza ho any dia izay alehany eny alehany roso ny dia tsampody koa dina ny ety ary dina vonina hiarika azy izay zavatra rehetra amin'iseo rehetra anio efa hitsy tazako manangasangitsy ny trano izy mianaka ka mino fa ao zareo inona nefa ny ambarako raha tonga ho andro any ka to malema ngeza ny tongotro izany dia mihamavesatra tomy misy fonjabiko ny tongotro ohatra tsy dia andreny telo marary ny avo ka
aleo raha ngaza hiverina manaraka indray mitsidika anazy telo mianaka angakainga ny lahy mamindra sao dia tazany avy eo. Efa mba manahoana izay malalako ka efa nijanona ve ilay manaintena be tamin'ny sandronao? Efa sitrana re zary Dina. Tsara kosaniko. Aza manahy ianao fa efa matanjaka tsara. Isaorana an'Andriamanitra aloha fa sitrana soma tsara ianao e. Fa misy resaka kely tiako atao aminao kiry fity malalako a. Mety manohana ny fonao kanefa tsy maintsy ambarako satria zava-dehibe mahakasika ny fiainako ilay izy ka tiako zaraina aminao re a. La zao rery Dina fa tsy maninona. Efa mifankategna isika e. Tokony ambaranao amiko daholo izay zava-misy any aminao any. Misaotra rery fity a. Mahakasika ny avy malalako taloha sy ny zanako any aminy ireny tiako resana aminao a. Efa bolana izay no nahaterahan'ny afo. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy nitsidika azy mianaka tany mihitsy a. Mbola tsy nahita masonjanako. Mahatsiaro menatra satria toy ireny mitsoka didy ireny. Ante hoana nefa kanefa tsy sahy. Matahotra ny tena marina. Inona nefa ny tokony ataoko e? Sao nitsarovo ry Dina. Tsy hafa miala amin'ny zanakao io ianao. Izay aloha e. Manana didy lehibe mihitsy ianao. Dia ataovy izany. Mandehana re tsy dio izy mianaka e. Atao menatra ny izahay e. Tao tsy sa menatra ny avo a. Tena tsy sahy hifanatritava aminy ahy e. Tsy milamina ny saiko raha tsy tanterahanao izany ry Dina. Olombelona mitovy amin'iny ka mahatsapa marary. Ama vehivavy ny tenako dia marary azy any ka mbo tsy manandray izany. Tena ny vatateraka nefa ity e. Lasa tia mitsihatra olona izy. Tsotra sy malefaka ka azo resahana tsara. Mahafinaritra azy ao toetran'izao. Engany mba hitony mandrakizay izao ka. Misaotra kely fity malalako a. Raha tsy ianao angamba mivadiko dia tsy haiko izay zavatra nitranga. Tsy hitako koa izay lalana le. Tsy misy tokony isaoranao izany Dina. Izany no mampifankatia mpifankatia. Mifanoro hevitra hatrany a amin'ny zavatra rehetra rehetra. Fa roviana aloha ianao no any amin'ny avy mianaka e. Aleo tsy olazaiko amin'ny mitady andehanako any amin'ny afo. Andreo manko anaraka eny koa izy. Ary indrindra sao dia hanondrana eo. Izay vao tena ho raikitra indray ny aty. Dina! Ahoana? Ino tsy mahalasa sainanao? Tsy mety afaka any amin'ilay zanako mihitsy akiny saiko a. Manembona an'ilay zaza foana na dia mbola tsy hitako aza. Aza mangataka andotsony ianao e. Dana tsy dio izy. Izay fa ilozaka aloha ianao fa hikarakara sakafo a. Masotoa kiry malala. Wode! Wode! Wave! Wai? Iavo! Dina? Mahazo mandroso ve aloha za sa tsy mahazo? Nahoana moa tsy mahazo mandroso e? Natao handrosoany olon-drehetra mihitsy any Koridina e. Mandroso? Misaotra kiry Iavo a. Ka ianao izany atondianao e. Zaho ma tsy mamaika hamita ny asa ka tsy manam-potoana lavabe resana aminao eto. Tsy maninona na dia hoe 10 minitra ihany aza ny fotoana ahafahanao miresaka amiko e. Mino fa efa zava-dehibe izay. Ka eto ary ny resaka ao e. Mandeha ny ora. Iavo a. Iavo. Ahoana? Nakaiza ho aly zanakitsika e. Zanatsika e. Sa ohatra ka marary saina ianao ty. Fangamoa misy zanakao ty e.
dia zanaka nateraka ao tamin'izy moramora rery iavo a valio aza fanontaniako e eny e za aza andoliana fa tsy mpanjaka akory lehilahy manafikelo-ka afa-po tany amin'ny nataonao tany ianao dia manimanina amin'ny tongolon'ny Ezipta moa ianao tsy efa nanariko hoe azanao ny filalaovana fity mitodia amin'Andriamanitra nampidirinao tamin'ny sofina vy izany dia navoakanao tamin'ny sofina vanana sy an'izay fifonanao eto Ridina andeha hamonjy ny asako fa mandeha any ianao mivoa mihitsy fa tena mahatsiravina na mijery anao ary ndanaka tsy misy miaro izany eto ry avo a lasa ianao mivoaka tsy voaka e tsy mivoaka eto raha tsy hitako ny zanako aiza ho aly zazakely dia hiandry amin'ny Paoly eo ianao zaniko raha ny zanakao indray aloha dia tsy hitanao izany mihitsy ary fa isa moa ianao hidrikina tsy hivoaka atao an-tranoko ato ho hitanao izany fa hitsofako sofle ianao ary lazaiko hoe mpamaky trano aza mivoaka eo ange ianao e iavo oka re aza miantsoantso fokon'olona zany ianao e e fato amin'ny fitsaram-bahoaka eto anie zay e tsy siraraiko an'izany hitady an-janako anie toko avako aty e tena mba tiako anie zanako ry iavo e tiako hity ary aza fihinao mafy be ohatran'izao ary Dina miala ianao zaho a tsy amialanao zany miala ianao aiza ny zanako a miala ho ianao tsy avelako eto anao raha tsy hitako ny zanako e Dina aiza ny zanako mafy loatra ny netiko tamin'iny ary angamba rarinao antsapy sy ny zanako ao tsy hita masonao tsy nandray aty tamin'io ianao na kely ary mangina aloha ianao e laza mitomany tonga koa ianao na dia tsitika na menaka tena amin'ny hôpitaly nendrery dia nendrery neny nanotrina amina fahaterahako za lefitra any fa nisakisaka nataonao hatramin'izay tsy tatoko ireny ary Dina zakako fa mankararo ny foko miangavy ianao miangavy ianao atanan-droa Dina ndanavon'izay tokantranonao ndanavon'izay tokantranonao iava eny diso tokoa ary ava tsy nahatsiaro hoe misy zanako naterako aty tsy tonga mba nitsidika anareo mianaka akory tsy afaka ny andidy anao satria ianao nitodra folo volana kibo an'izaz iny ianao niaritra ny mafy rehetra noho izany angatadalana fa velomany amin'ilay zanako tsy foiko any na dia tsy fantatra anarana aza na dia tsy hitako tavako afaro izy fa tonga teo dada hoe veloma ianao ry avo veloma Dina dia akatonoro varavaraino io fa azakaravaka mafy be fa foninina loatra reny foniny avo iny ny zanako tsy naseho any akory na dia ray minitra aza lavy ilay zaza sa vavy Andriamanitra mba ohatry nisy ary izay zanako izay Dina marary anga ianao ny tomalakomana be sady tsy ahita tena ohatran'izao ataovy re ilay sakafo e tsy marary akizary malala fa malaikomana fotsiny a tsy tiana anga ialoka nataoko sa fanana oka rery fitia tsy hitako ihany izany izay ataonaoko eny fa vadika aloha ny tafa ie efa nahazo fanasana daholo veloha ny olona nikasaina olazaina amin'ny mariazy io e efa totra mantsy ny fotoanako so izy adino eo efa voasara daholo aloha e ary efa samy nahazo ny anjarany avokoa fa na izany aza mbola misy vangany e ary le tena sarobidy indrindreo fiainako aky ny vanga tsy efa voalaza daholo ve fa mbola inona koa ny akoatran'izay ka hoe ny zanako a
le menaikineko tiako mba anatrika io andro ray toa zato io izy nefa fomba ahoana ny ilazako azy mianaka an'io fotoana sarobidy indrindra io ay ve tsotra izany azy tiana anatitra fanasana ho azy mianaka any an-tranony ve dia sarotra aminao sarotra e ampiatrako aminao ary ny toerana ary fitia raha ny ravivavinao zao ve no atao mariazy amin'le olo tianao dia anatena amin'ny fanasana ianao dia ho zakanao ny anatrika an'izany ka totsahako e mbola mitazona lolo-po aminy ianao raha izany azy tiana mbola saina maloto ny ao aminao matoa miahiahy ianao amiko anefa sy olana izany satria efa namela ny elony a tiako raha mba manatrika ny mariazysika izy mianaka ny fanasana azy manam-pirofo fa mifamatotra ny dinam-pihavanana eo amintsika sy eo aminy ka aleo a nainga anatitra fanasana ho azy raha tsy andeha ianao e sarotra izany fitia zaza tsy sa mankafa ianao sainao tsy sainao satria mbola mieritreritra ny lalao azy ty fanasany ty anefa no anambaramy fa efa manambady ianao ary efa manana tokantrano ka tsy tokony fanadala amin'intsony noho izany a dia tsy maintsy ateriko any ty fanasany ty na fomba ahoana na fomba ahoana tsy maintsy tonga ko any matahotra ary fitia manay afa so dia kanosy ianao e say sedra ny sedra amin'ny fanatanterahana ny dinam-pifankatiavantsika voalohany dia tsy ady amin'ny fifankatiavantsika izany ianao atondro molotra fotsiny azy any reny lokaloka nataonao reny aleo ajanona mariazysika ary dina sao tsy tanteraka sady tsy nasay ianao matahotra olana ray ve no atao sakana tsy hatateraka an'izany fitia tsy maintsy miroso ka te eo ilay fanasany hafa e alefa mpanaterika olona any re a tsy fahalalam-pomby izany sady tsy fanajana olona ny tongotra ao mihitsy mila manainga manatitra any io any ry dina ho tanterahana re zany ry fitia aza manay ianao dia eo amasinina misabotsy tapabolona izany ny fanambadiany azy fity tsara kosa izanyko ary ho andro iray to zato koa eo andro io izany ho andro iray to zato ho anay sedra ihany koa aleo samy ankalaza e miomana tsara indrery fity fa hita mariazy makotrokotroka be amin'io se tao tsy andrika ery ny gadona an'ilay ora etra ny za ery ny atao mariazy amin'io eny e atao mariazy tokoa ndre amin'io fa fomba hafakely se raha bainak'izy fitinahitra n'izao andro iray to sady izao a dia engany mba ho tokantrano sambatra ny zakany mpakatiavana tsara ny tokantranonareo sy dina dia aritra mandrakizay e misaotra betsaka kiry avy tonga nanotrona sy niarahaba tena feno afariana tokoa ny fononay satria nasaindry a dia tonga nanohana ny fanasanay dia manaraka koa dianay za koa te hisaotra anao ry avo a fianao faliana ny atao anatiko satria tojo an'izao otr'izao ihany fa nampiny tonga nanotrana anay koa ianao e misaotra ry avo a misaotra e tsy manana terambara ngamba fa dia ny hoe misaotra kia so e mahafatifaty kely ake izany zanak'indry izany ry avo avy aloha aty amin'ny taty e eo ala no zanaky maman e ny tanaka namakany amin'ny taty aiza fisangisangen'ilay zanako amin'ny fity mahafinaritra ery ity izany ilay zanako
Mavokely mitovy amin'ireny misy zany. Fo mibanjina azy a dia mahita ny afo. Sambatra fa hitako ihany ilay zanako. Sambatra koa fa niovavoy afo. Lasa tsotra be sady lasa mpamindra fo. Mino fa ho totosa soma tsara ilay tena mpitiavana voalohany izay ataona izy fitiany. Endriteraka izy ny zanaka indray zany. Ty amin'izay aloha izy fa anonoka mantsy ny fanamasinanako. Viage Aleo izay hitra ao am-piangonana amin'izay izay sy dina. mampitasoky a. Misaotra kia. Fitia, aiza ilay rozy atolotra anao rehefa efa anodiana avy isika? Sao dia adino? Tika, tsy adiniko izany. Ary mamindra moramora ianao fa sao voafingana eo aneka enjery e. Maika hanatanteraka an'ilay dinam-pitiavana voalohany ary Fitia. Tena mahatsiaro sambatra be mihitsy a. Vitaika anao ilay dina ary ny sonimana mara fa ay ianao. Ary za koa dia anao. Za koa toraka izany ry tiana malalako a. Tantany tsara. Ia tsara e. Sambatra ireny olondro mifampitatana rehefa mifankaty. Raha mba fantatrao mantsy ny herin'ny fitiavana, ngamby ianao tsy lalaona andratrandratra olona. Eny e, sy ela dia tanteraka ilay dinam-pitiavana voalohany fanekenao tamiko ry Dina. Afaka minitra vitsy monja. Ro ny dinam-pitiavana voalohany hotosainao eto androany. Miomana tsara ianao. Andro iray toazato ho anareo tokoa izao andro izao ry Dina sy Fitia. Koa tiako raha ikeny be sy ny maro izao fanekena ataonareo roa izao. Ko mitodika amintsika tonga maro be manatrika izao aho. Ekenareo va izao fifanekena izy roa izao? Eny pasteur, saingy efa nisy dinam-pitiavana nataony sy Dina melohan'izao fifanekena ataon'izy roa izao. Ty zazy ty atanako ty. Zazavavy mahafatifaty. Sedra no anarany. Sedra ny sedrany an'ilay dinam-pitiavana voalohany tompoko. Fa mbola nisy teo alohan'izay ry avo a. Jereo tsara ty rozy ty. Iza ny tompony ty? Ty olona eto akaikiko ty. Fitianao anarany. Izy ny tena tompon'ilay dinam-pitiavana voalohany. Fa isedra kely ny tena voalohany e. Tsisy an'izany e. Efa mafiozina ka tsy voaravaravana tsony. Olombelona mananainy ty a, ka tsy mendrika novonoana tsony. Sa tianao taperika eto ny eny? Amin'izay raha fa ilay dinam-pitiavana voalohany. Hitanao tsara angamba ty basy atanako ty a. Tonga dia taperiko amin'ity ny eny rehefa tsy ala moramora avy eny ambony alitara eny ianao. Manisa telo aho dia apokako ty. Isa Andriamanitra. roa. Iavo. Aoka. Ajanony fa iala moramora aty zay e. Iala teny ihany ianao. Ianao a. Ka ahoana azy? Mbola noho ny kilalao tianao ihany ve ianao? Sa efa fahitateraka? Mba malala menatra ianao a. Fa efa indro saika natotosa mariage toy izao fa tsy tateraka. Tia zao manam-pirofo fa mpilalao fitianao e. Sady tety voninkazo. Iava, Mba indrify tia. Miala, azafady. mba tsy firamaka izay a. Tsisy an'izany. Dina, fa moa ry Dina. Oka aloha e. Mifona aminareo miravavy ray ahy e. Mamelany eloko. Manomboka an'io dia ity isan'aja nareo miravavy a. Tsy misy avako nareo fa samy hanatanterahako an'ilay dinam-pitiavako voalohany. Mifona ray ahy e. Samy tiako renareo e.
natolotry ny vivarateo anao teo dinampitiavana voalohany tapany faharoa tantara nosoratany ventsony voary mpilalao amin'ny tantara Louise Ravelso Mino Malala ny vahatra niaraka tamin'i Christophe Rakotondrafara sy Fety Robel nandray feo sy nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Zara no arifony na natotosan'ny tantara maningitra dinampitiavana voalohany tapany faharoa